Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio Azoma fa 20 ny volana avril 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio isika dia hivavaka ao aorian'ny fanazavana fohy ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina antsika anio, izay hibebahantsika izany. Na oviana ny fotoana ahenoinao izany dia afaka ianao mibebaka eo anatrehan'ny ray satria izy irery ihany no mahita antsika tsiraray avy amin'ny toerana izay misy antsika. Ary izay teny rehetra tonga amintsika dia teny hoentiny mba hampibebaka antsika, hiomana antsika, hiaona aminy rehefa tonga ny fotoana hialantsika ety ambon'ity tany ity. Alohan'izany rehetra izany nefany dia hivavaka aloha isika, hisaotra an'Andriamanitra, hidera azy, hanome voninahitra azy noho ny amin'izao mbola famindrampony ahafahantsika mivavaka amin'ny alalan'ny YouTube toy izao. Marobe tompoko ny olona efa tsy afaka intsony ny miantso an'Andriamanitra. Fa isika izay mbola manam-pofinaina dia hisaorantsika azy izany. Hiara hivavaka isika tompoko. Ray malala misaotra anao izay noho ny famindramponao satria mbola velonaina izahay ray, ka mbola afaka miantso ny anaranao, mideranao, mankalazanao ary bebaka eo anatrehanao. Misaotra ray satria ny fitiavanao dia tsy misy fetra, ary Andriamanitra lehibe indrindra ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao. Misaotra anao Jesosy ny amin'ny fitiavan-dehibe nanoloranao ny tenanao ho avotra noho ny fahotana tsiraray avy. Misaotra Jesosy ary mangataka ny fanahy masinao. Oka ianao fanahy masinao no hitarika anay hibebaka eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ray. Ka misaotra anao fanahy masinao ka tario izahay mba ho mendrika eo anatrehanao ray, satria masina sy mahery ianao, ianao ilay tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Ka misaotra anao ray ny amin'izao fotoana mbola ahafahanay miantso ny anaranao, mbola ahafahanay manantona anao naiza ny misy anay tompo. Misaotra ray aleluia, amen. Ry havana, ny teny izay nomeny fanahy masina antsika anio izay hoentintsika eo amin'ny fibebahana dia ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny, toko voalohany dia ho raisintsika eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 12 ihany. Hovakintsika io teny io dia rehefa aveo ny fanahy masina hanazavana azy fohy dia mibebaka isika rehefa aveo tompoko. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny mahazava-poana ny zavatra rehetra. Ny tenin'ny Mpitoriteny zanaky Davida, mpanjaka tany Jerosalema. Tena zava-poana hoy Mpitoriteny, tena zava-poana. Eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Inona moa no soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany ety ambanin'ny masoandro. Lasa ny taranaka iray ary mandimby kosa ny taranaka hafa, nefa ny tany dia mbola maharitra eo ihany. Miposaka ny masoandro ary milentika ny masoandro, sady miriotra ho any amin'ny toerana izay niposahany. Mianatsimo ny rivotra dia mihodina mianavaratra, mivezivezy mandrakariva izy, ka miverimberina mihodidina foana. Ny renirano rehetra dia samy makany amin'ny ranomasina, nefa tsy mety feno ny ranomasina. Any amin'izay falehan'ny renirano ihany no iverenany indray. Manasatra ny zavatra rehetra ka tsy misy olona mahalaza izany intsony. Ny maso dia tsy afa-po mijery, ary ny sofina dia tsy afa-po miaino. Izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola averina indray. Tsy misy zava-baovao ety ambanin'ny masoandro. Raha misy zavatra lazaina hoe ity no vaovao, dia ilay efa teo ela tany amin'ny andro talohantsika ihany izany.
tsy tsaroana ny taloha ary ny ho avy koa dia tsy ho tsaroan'ny taranaka manaraka. Amen. Ry havana, mampieritreritra io teny izay nataony Solomona mpanjaka io. Zanaky Davida zany i Solomona, ho an'izay mbola tsy mahafantatra. Eto ny teny dia tonga amintsika tsiraray avy anio. I Solomona tompoko dia tena nanan-karena indrindra. Mpanjaka tena nanan-karena indrindra izy. Ary nananany avokoa ny zavatra rehetra, tsisy ny nampahory azy. Nefa ny izy dia ny teny hoe tena zava-poana, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Teny Solomona izany. Zany hoe ny harena izany na dia manana toy ny inona raha isika dia zava-poana izany rehetra izany. Ry havana, hibebaka isika rehefa aveo. Ny tena hibebahantsika dia ny ahatsapahantsika fa zava-poana izao rehetra izao. Zay zavatra hitan'ny masontsika izany, zay zavatra nanantsika tsiraray avy, na iza na iza na iza isika, dia zava-poana avokoa izany. Ny tenantsika izao dia ho avy ny fotoana tsy maintsy ho faty isika raha mbola tsy tonga i Jesosy. Ka rehefa miala ety isika dia ho aiza no andehanany fanahintsika. Saosana trika verany amin'ny afobe satria variana loatra ny ary harena ho an'ny kalalao. Fa tokony isika hiary harena any an-danitra ho an'ny fanahintsika. Satria tompoko zava-poana izao tontolo izao. Ary ho levona ny tany sy ny lanitra. Fa ny fanahintsika tompoko dia tsy mba ho faty. Ary ny fanahintsika io no tsy maintsy ho tonga ao anatrehan'ny fitsarana rehefa ho avy ny fotoana. Ary toerana ray ihany no andehanany fanahintsika. Zay ray isika ho very mandrakizay ny amin'ny afobe, na zay ray isika ho sambatra mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Tompo any an-danitra. Sy ireo olo-masina rehetra izay fa lasa talohantsika any an-danitra. Ry havana, ny teny Solomona mpanjaka eto dia manambara marina izy hoe inona moa no soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay sasarany ety ambanin'ny masoandro. Na misasatra toy ny inona isika dia zava-poana izany. Satria araka ny teneniko teo ho levona izany. Dia toy ny ten'Andriamanitra hoe lasa ny taranaka iray ary mandimby kosa ny taranaka hafa. Nefa ny tany dia mbola maharitra eo ihany. Amen. Marina zany ry havana. Raha mahatsiaro isika, tsy haiko na firy taona ianao izay mihaino ato amin'ny YouTube. Tsy haiko na firy taona ianao na firy taona. Fa rehefa bebe taona ianao, mitovy amiko mihoatra ny 50 taona, dia raha mahatsiaro isika ny amin'ny zavatra lasa rehetra tamin'ny fiainantsika teo alohany izany 50 taona izany, ny olona izay fantatritsika tao anatin'ny havana, namana na iza na iza izay efa maty, lasa tsy eto ambonin'ny tany intsony, dia mahalasa saina izany. Satria manambara fa tena zava-poana tokoa. Zava-poana tokoa. Na firy taona koa ianao, raha mbola tanora ianao, na olona efa zokiny be taona ianao, dia mitovy ihany izany. Satria mahita ny zavatra miseho eran-tany isika, mahita ny zavatra miseho manodidina antsika isika, dia tokony hatsapa isika fa tena zava-poana. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny ihany koa hoe miposaka ny masoandro ary milentika ny masoandro. Eny ry havana, marina zany. Mandeha aingana be ny fotoana. Tsy hita-hitakory dia mandeha ny fotoana sy ny ora. Eo amin'ny 15 tapany faharoa
dia hoy ny tenin'ny Solomona hoe: ny maso dia tsy afa-po mijery, ary ny sofina dia tsy afa-po miaino. Amen. Ry havana, tena izany mihitsy. Tsy mba mety afa-po ny masontsika. Miala tsiny tompoko amin'izay olona tsy mahita. Azafady indrindra tompoko. Tsy mba mety afa-po ny masontsika mijery. Fa te hita zavatra vaovao foana. Mitodika avy, mitodika vanana. Tena marina izany. Ary ny sofina dia tsy afa-po miaino. Tompoko. Okane isika mbo tena afa-po eo anatrehan'ny Tompo, ary hiomana hiaona amin'Andriamanitra antsika isika. 7 izay efa teo ihany no tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola averina indray. Tsy misy zava-baovao ety ambanin'ny masoandro. Amen. Tompoko. Ny eo ihany no miverina. Ny eo ihany no miverina. Na ny fitafiana izany, fitafiana efa nisy tany aloha be tany, dia averina indray le fitafiana izay natao tany aloha be tany. Raisintsika ny 9:12. Tsy tsaroana ny taloha, ary ny ho avy koa dia tsy ho tsarovany taranaka manaraka. Amen. Tsy tsaroana ny taloha, ary ny ho avy koa dia tsy ho tsarovany taranaka manaraka. Ny zavatra lasa taloha dia adinontsika. Maro ny zavatra teo amin'ny fiainantsika, misy ihany ny tadidy kely, fa ny adino no betsaka. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ihany hoe: ary ny ho avy koa dia tsy ho tsaroany taranaka manaraka. Amen. Zany hoe raha mbola tsy tonga i Jesosy, ka tsy eto ambony tany intsony isika tsiraray avy, ho antsika izay manataranaka izany, dia isika koa dia ho adinony izy ireo. Ho adino. Satria eto ambony ity tany ity dia ny lasa ihany no miverina araka ny tenin'ny Solomona, izay mazava tsara amintsika ny teniny. Ry havana, zava-poana izao rehetra izao. Ry havana, oka isika tena hiomana, satria ho avy ny fotoana ialantsika ety. Satria zava-poana izao rehetra izao. Oka isika hanome fotoana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Na dia be asa ary isika, na dia be zavatra tao ary isika, dia oka isika hanokana fotoana ho an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Satria rehefa ho avy ny fotoana iaonantsika aminy, dia inona no ho ambarantsika aminy. Ry havana, hibebaka isika, hitondra ny tenantsika tsiraray avy eo anatrehan'Andriamanitra, eto anatrehan'ny Tompo ny fiainanao, dia izy ane ampaherenao. Hikolokoloanao izy ary hanovanao. Raha manaiky ianao, ny hiova. Raha tena tsapanao fa zava-poana tokoa izao tontolo izao, ny tenantsika izao miaina izao, dia ny Tompo hamindra fo aminao, raha tena atsapa tokoa ianao ka hibebaka eo anatrehany. Andohalika isika tompoko, izay afaka andohalika dia hivavaka isika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy Tompo, indreto izahay, mandohalika eo anatrehany seza fiandriananao Jesosy, satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Andriamanitra masina indrindra ianao. Eny Tompo, zava-poana tokoa izao rehetra izao, ary mandalo sy mielina izay ety ambony ity tany ity, fa ho avy ny fotoana tsy maintsy alana ety. Ka indreto izay Jesosy afaka mandohalika. Misy koa ireo tsy afaka mandohalika Jesosy, ianao no mahita ny tsiraray avy. Mangahataka ny famindramponao Tompo, satria tsapanay anio fa zava-poana izao rehetra izao, na ny tenanay ary. Mielina izahay, toy ny ankofa ahelin'ny rivotra Jesosy eo. Ka ny toerana izay nisy anay dia tsisy intsony avy eo Jesosy. Toy izany ny taranaka lasa rehetra, ary izahay dia nandimby an'izy ireo. Ho avy ny fotoana Jesosy, raha mbola tsy ho avy any amin'ny rao an-lanitra ianao, dia andimby anay indray ny taranaka ray hafa Jesosy. Dia toy izany foana, Jesosy malalo,
efa kely sady ho avy any amin'nyrao alanitra ianao ka indreto izay tompo mibebaka eo anatrehanao mamindra fo aminay Jesosy satria tsy fantatray tompo na oviana oviana ny avianao raha mbola tsy tonga ianao Jesosy dia tsy maintsy izahay tompo hiala eto amin'ity tany ity tompo malala o mifona aminao ny amin'ny fanahinay ferikerehana amin'izao fiainana izao miazakazaka foana tompo amin'ny asa amandraikitra eo ihany koa ny amin'ny fitadiavana indraindray Jesosy dia tsy mahatadidy akory ny mivavaka aminao indraindray Jesosy dia tsy manana fotoana akory ny mivavaka aminao misy ara Jesosy dia kamo mihitsy tompo ny mivavaka aminao ary misy koa Jesosy dia manadino tanteraka anao na dia andray ny teninao ara tompo ka indreto izay tompo miverina eo an-tongotrao mangataka fifonana feno avy aminao Jesosy mamela ny tsy famendrehanay mamela ny fahotanay tompo malala o i Solomona mpanjaka dia nanan-karena tokoa nefa n'izy ara nahatsapa fa zava-pohona izao rehetra izao nefa n'izay tompo dia mahantra kely eo anatrehan'ny arena ny Solomona mpanjaka Jesosy io satria izy tompo mpanjaka tamin'ny fahavelony fa izay kosa tompo dia olona tsotra Jesosy ka mifona aminao zay Jesosy mamindra fo aminay ianao ny amin'ny fierikerehanay mamindra fo aminay ianao ny amin'ny fanahinay mamindra fo aminay ianao ny amin'ny tsy famatoranay tsiraray avy Jesosy ary ny tsy fifikiranay aminao ny tsy fitadiavanay anao matetika Jesosy nefa ny tompo raha tonga ny fotoana angalanao anay ka tsy mibebaka eo anatrehanao izay ka variana amin'izao zava-poana izao izay dia very izay Jesosy ka mifona tompo mamela ny elokay mamindra fo aminay amboary foana izay Jesosy mba ho mpanompo mahasoa eo anatrehanao mba ho mendrika eo anatrehanao Jesosy malala o ka tsy hay izao fiainana mandalo izao fa atsapa tompo fa any aminao no maharitra mandrakizay ka ity izay tompo mifona eo anatrehanao Jesosy mamela ny elokay amboary foana izay Jesosy mba ho mendrika eo anatrehanao misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavan-dehibe ary misaotra tompo ny amin'ny fiainonao ny fivavakay okenao Jesosy amangy ny olonao tsiraray avy Jesosy ampahery ny tsiraray avy Jesosy mba hiverina eo anatrehanao tompo ka hitady ianao Jesosy amin'ny fony manontolo ny tsiraray avy Jesosy ary hayanokana fotoana manomboka anio Jesosy hitady ianao hiresaka aminao hamaky ny teninao Jesosy isanandro Jesosy ary okanao tompo ampahery ny tsiraray avy ampitafihery ny tsiraray avy fanay masonao feno ianao izay tsiraray avy mba haizanay anolo tena mandrakariva eo anatrehanao misaotra Jesosy ny haja ho anao ny dera ho anao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay dory misaotra tompo aleluia aleluia amen.